Amin'ny fifaliana no iarabananao amin'ny anaran'ny tompo. Indro mametraka fehizoro ao izy io nao dia vato voafidy sady tsara ary izay mino azy tsy ho menatra. Amen. Izany ten'Andriamanitra zany indray no entina ampaherezana anao amin'ity andro anio ity. Jesosy Kristy ry avana ilay vato fehizoro napetrak'Andriamanitra tao ziona, vato fampihavanana antsika amin'Andriamanitra sy fampihavanana amintsika olombelona samy olombelona. Ary ny ten'Andriamanitra eto milaza hoe ary izay mino azy dia tsy ho menatra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mametra-panontaniana ny olona hoe mbola misy dikany ve ny fivavahana? Mbola azo inoana ve Andriamanitra? Eny ry havana, tenin'Andriamanitra eto milaza hoe ary izay mino azy dia tsy ho menatra. Ny hoe mino dia mametraka tanteraka ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Mametraka tanteraka ny fitokisanao an' Jesosy Kristy. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza aminao an'io hoe anaka atolory ihany fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Jesosy Kristy ry havana ny fikiro ninona zavatra manjoanao, fa tsy mba ho menatra izay mino an' Jesosy Kristy. Lay vato fehizoro, vato voafidy ary vato voafantina. Mahereza indrindra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.